Andao isika anatin'ity orona tsara ity dia hiresaka mpamaro-toetra sy ny mifanohitra aminy na ihany koa antsoina hoe adjectif. Voalohany ny kind izay midika hoe tsara fanahy na tsara toetra. Ny mifanohitra amin'izay dia ny mean, méchant na ihany koa hoe ratsy toetra na ratsy fanahy. Ozy isika malagasy. Ohatra avy hatrany arany he is always kind to everyone. Izany hoe izy dia tena tsara fanahy amin'ny olon-drehetra. Miaraka amin'ny mean indray dia she was mean to her brother. Izany hoe ratsy fanahy tamin'ny anadahiny izy. Ny faharoa dia ny loud izay midika hoe mafy na haut na ihany koa hoe fort. Ny mifanohitra aminy dia ny quiet izay midika hoe silence, izany hoe moramora, feo ambanimbany. Examples: the music is too loud. Izany hoe tena mafy be ilay mozika. Please be quiet. Mba mangingina kely azafady. Ary ny farany sahady dia ny neat izay midika hoe milamina. Mifanohitra aminy dia messy, mikorotana. Ohatra, her room is always neat. Izany hoe ny efitranony dia tena milamina foana. Farany ny after the party, the living room was a bit messy. Izany hoe tao aorian'ilay fety dia somary nikorotana ilay efitra fandraisana vahiny. Living room izay midika hoe salon na fandraisana vahiny. Dia izay indray no lesinantsika androany tadidio ary ireo fa ho ampiasainao foana izay rehefa miteny anglisy ianao. Bye!